أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلنتن مناتني أرابا بيرارينتسو وانسكريتا panaraka tsy tapaka ny fahita lavitry ny TVM amin'ny zo maraina izao. Manaraka an'izany dia tsy mitsahatra antsika midera ny Allah subhanahu wa ta'ala no sady mandefa tsodransy fandriampahalemana ho amin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ireo fianakaviana akaiky ireo mpanaradia azy ary izay rehetra nanaraka ny sorodarany sy ny fomba amam-panaony mandra-pahatongavan'izany andro farany izany. Raha lasana bavy atao anatin'ny finoana Islam, mbola ao anatin'ny volana Ramadan, volana manana maha-izy azy, volana lehibe isika rehetra amin'izao fotoana iresadresantsika izao. Ka raha resy itsiny raha ohatra ka miresaka ireo zavatra misy fifandraisana amin'izany volana Ramadan sy ny fifehezana ao anatin'izany volana Ramadan ny resadresantsika amin'ity androany ity. Ary ny fandarana teo dia mitondra ny lohahevitra hoe Ramadan na émission Ramadan spéciale Ramadan. Izany dia iresadresana ireo zavatra misy fifandraisana akaiky no sady tsy afa-miala amin'izany volana Ramadan sy ny fifehezana izany. Ka indro amin'ity androany ity tsika dia resaka ilay antsoina hoe dhikrullah, ny fahatsiarovana any Allah subhanahu wa ta'ala. Raha mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona natao hoe dhikrullah, inona natao hoe izany antsoina hoe dhikrullah zany. Raha amin'ny teny arabo no azavaina dia dhikr mitovy hoe mahatsiaro. Ary mifanohitra amin'ilay teny hoe nisyana na ihany koa fanadinoana. Raha ohatra ka ny olona anankiray zany mahatsiaro dia mifanohitra amin'ny olona manadino. Tahaka an'izany ihany koa ilay antsoina hoe dhikrullah, ny fahatsiarovana ny Allah ka mifanohitra amin'ilay teny hoe fahadinoana na fanadinoana any tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Raha arabaky teny izay no dikany. Fa ara-pinoana kosa ny dikany dhikrullah dia famerimberena ny lela ireo karazana fiderahana sy fitalaovana sy ny doa maro samihafa ary ny famakiana Qur'any sy ireo adhkar maro samihafa. Ny famerimberena ny lela ny zany zavatra zany no sady hamafisiny ny fony ary ihany koa ekeny sainany no sady iainany andavanandro. Zany no antsoina hoe fiderana ny Allah subhanahu wa ta'ala na ilay antsoina hoe dhikrullah, mba mahatsiaro ny Allah no sady midera azy, manome voninahitra azy, mitalao aminy, mangataka aminy ny zavatra rehetra dia apetranao eo anatreny Allah subhanahu wa ta'ala. Ary fantaro fa ny zavatra rehetra na ny fanompona rehetra dia tafiditra ao anatin'ny dhikrullah na ny fahatsiarovana any tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Anisany tafiditra ao anatin'ny fahatsiarovana ny Allah subhanahu wa ta'ala dia ny fanaovanao ny sola indimy isanandro. Tadio tsara raha lasana bavy anatin'ny fonina Islam. Fa eo ampanaovana sola ianao dia miresaka mivantana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Iray amin'ireo manam-pahaizana dia niteny manao hoe raha tianao tompo Allah subhanahu wa ta'ala hiteny aminao, iresaka aminao, hanipy hevitra sy hafatra aminao dia vakio ny boky masina Al-Qur'an al-Karim. Satria io boky masina Al-Qur'an al-Karim io no tenin'ny Allah, afatra avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ary tokony arahany mpino Islam rehetra manerana an'izao tontolo. Fa raha ohatra kosa anao ireo manam-pahaizana te hiresaka amin'ny Allah, teo zany amin'ny Qur'an Allah no miresaka aminao. Fa raha ohatra kosa ianao te hiresaka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mivantana, te hitalao aminy, te haneho ny etaetanao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia midiranao ao anatin'izany fanaovana sola zany, fa ao anatin'ny firesana mivantana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ary ilay fanompona tena tiany Allah subhanahu wa ta'ala izany sola izany. Ary ny sola dia anisan'ny fahatsiarovana sy ny fanaovana dhikr lehibe eo anatreny Allah subhanahu wa ta'ala. Tahaka zany rehefa Allah subhanahu wa ta'ala nandidy ny mpaminany Musa alayhi salam mba ahatsiaro azy, tsy hoe ahatsiaro azy amin'ny alalan'ny dhikr maro samihafa, fa tamin'ny alalan'ny fanaovana sola sy ny fananganana azy. Zay no tenen'ny Allah subhanahu wa ta'ala ka niteny izy manao hoe wa aqimi ssolata li dhikri. Ary atsangano ry mpaminany Musa alayhi salam izany sola zany mba ho fahatsiarovana manokana any Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ny fanaovana sola re tompoko dia dhikr
na ihany koa fahatsiarovana ny Allah subhanahu wa ta'ala ka tsy azonao avilivily na tsy azonao atao sary tsy hita izany dhikr lehibe na izany fanaovana soala izany. Ary tompo Allah subhanahu wa ta'ala tsy vitany hoe nanao an'izany fotsiny fa nandidy ny mpino islam rehetra mba ahatsiaro azy maraina sy hariva ary mbetsaka ary aoka mba hankasitraka azy fa tsy komy ny fahasoavany. Ka ny teny tompo Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe fadhkuruni adhkurukum washkuru li wala takfurun. Ary tsy arovinareo zao izy mba atsiarovako anareo ary aoka anareo ankasitraka sy isotra ay fa aza mikomy ny fahasoavana izay nomeko anareo. Zany hoe eny fa hatramin'ny fankasitrana ny Allah dia tafiditra ao anatin'ny dhikrillah satria mahatsiaro azy anao ka nankasitraka ireo fahasoavana izay nomeny anao. Ny masoandro dia fahasoavana satria tsy mila jiro intsony anao mandeha amin'ny alina amin'ny atoandro. Ny volana dia fahasoavana satria mamirapiratra mateoty tsara izany volana izany. Ny rano dia fahasoavana, ny tendrombohitra, ny rivotra sy ny tany, ireo rehetra ireo dia fahasoavana. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Raha nareo eritreritra hanisa anireo karazana fahasoavana ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy vitanareo ny manisa an'izany. Zany hoe ny fahasoavana maro samihafa ireo dia tokony hankasitrahana ny Allah subhanahu wa ta'ala dia tafiditra ao anatin'ny dhikrillah na ny fahatsiarovana any Allah subhanahu wa ta'ala izany rehetra zany. Ary tadio fa ny fahatsiarovana ny Allah na ny fanaovana dhikr ino mahatony tanteraka ny fonao. Raha fonao mikorotana, raha fonao tsy tony, raha fonao matahotra, raha fonao manana zavatra zay mampanahirana azy, ny sainao tsy mitombona dia tadio tsara fa amin'ny alalan'ny dhikrillah no atony tanteraka any izany fonao zany. Ary Allah subhanahu wa ta'ala dia miteny manao hoe alladhina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ary olona zay nino ary nino any Allah subhanahu wa ta'ala ary fon'izy ireo dia tony tanteraka amin'ny fahatsiarovana ny Allah subhanahu wa ta'ala sy fanaovana izany dhikr izany. Ary mbola napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala fanontaniana miendrika confirmation. Zany hoe ty fanontaniana ty miendrika confirmation ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Moa ve tsy amin'ny alalan'ny dhikrillah amin'ny fahatsiarovana ny tompo Allah mihitsy no ahatony an'izany fony olombelona. Tsy mitovy ny olona izay mahatsiaro ny Allah subhanahu wa ta'ala sy ny olona izay tsy mahatsiaro. Tsy mitovy ny olona izay tsy mitsahatra midera ny Allah subhanahu wa ta'ala sy mankasitraka azy sy ny olona izay mikomy ny fahasoavany Allah subhanahu wa ta'ala. Ary tadio tsara fa izany dhikrillah zany na izany fahatsiarovana ny Allah subhanahu wa ta'ala zany dia manana tombontsoa lehibe zay horesantsika amin'ny ty teboka manaraka ireto. Voalohany, misy karazan'olona fito izay tafiditra ao anatiny alokany Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andro farany satria fantatra fa rehefa tonga izany andro farany zany dia hidina ray metatra miala ny loha izany masoandro izany ka mafana be ny andro amin'izany ary dinitra ny olona zany hoe tonga izany atsemboana zany ka ny atsemboan'ny sasany azy efa adifotra ny vatatenany. Zany hoe tonga amin'izany andro farany zany mafana ny andro ray metatra miala ny lohantsika ny masoandro. Amintsika miteny zao dia mbola any amina million de kilomètres ny alavitra n'izany na distance n'izany ki masoandro zany sy ny olombelona ety ambony tany. Fa amin'ny andro fitsarana re dia ray metatra miala n'izany lohantsika zany ka mafana izany andro izany. Fa misy kosa ireo olona anankifito zay spesialy nomeny Allah subhanahu wa ta'ala aloka spesialy mba tsy tafiditra ao anatin'izany fahasahiranana lehibe izany. Ka iray amin'izy ireo ary farany amin'izy ireo dia olona izay nahatsiaro ny Allah subhanahu wa ta'ala ka nahatsiaro ny fahotana izay vitany ary miandrahandra ny famindram-pony Allah subhanahu wa ta'ala ka ny raradraraka ny ranomasina nitomany izy tamin'izany zavatra izany ary mitalao mafy mba azo famindram-pony Allah subhanahu wa ta'ala. Izany olona zany dia anisan'ireo olona tafiditra ao anatin'ireo olona fito mahazo alokaloka ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andro zay tsy misy an'izany aloka izany. Zay ny fahasoavana voalohany azo amin'izany. Ary ny fahasoavana faharoa azo amin'izany mahatsiaro ny Allah subhanahu wa ta'ala zany dia ilay voateny ao amin'ny andiny masina ka miteny Allah subhanahu wa ta'ala wadhakirina ma kathiran wadhakirati.
a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ary zay mahatsara Allah subhanahu wa ta'ala na laza na vavy dia omaniny Allah subhanahu wa ta'ala ho azy reo izany karazana famelan-keloka samy famondram-po ary famafana ny fahotana rehetra tsy vitan'izany fa mbola miampy fahasoavana lehibe izay tsy fantatra inona izany fahasoavana lehibe fa tombo Allah subhanahu wa ta'ala nampime fanantenana fa hoe misy fahasoavana lehibe ho azo ny olona anankiray izay tsy nitsahatra mahatsiaro ani Allah subhanahu wa ta'ala izany. Ary mbola nteny ihany koa mpaminany sallallahu alayhi wa sallam zany tombotsoa fahatelo ny olona zay mahatsiaro ani Allah subhanahu wa ta'ala dia nteny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe ma'amila adamiyun amalan qat anja lahu min adhabillah min dhikrillah. Tsy misy asa izay ataony taranaka Adama anankiray izay hoe manavitra azy amin'ny afo be zany amin'ny afo ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andro farany mihoatra ny fahatsiarovany na fanaovana zany dhikrullah amin'ny zany fiainany eo andavanandro zany. Zany hoe ny tanjona ny volana Ramadan araka ny fantantsika tsara fa hoe ny tanjona zany volana Ramadan zany amin'ny folo farany dia aintiko minan'ny rano zany fanalaviran'ny olona anankiray zay tokony hitrany anatin'ny afo be ka esorina ao anatin'izany lista zany ka makany amin'ny listrin'ireo olona makany amin'ny paradisa. Zay no tena tanjony izany volana Ramadan izany. Ka amin'ny alalan'io retoko dia amin'ny alalan'ny dhikrullah no ahafahantsika mahazo na manala ny anarantsika ao anatin'izany olona zay izotra makany amin'izany afo be izany. Ary amaranantsika azy ilay teny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia lanjalanjao ny toeram-boninahitra zay misy anao, lanjalanjao ny fo izay misy aminao, lanjalanjao ihany koa ny toerana izay misy anao. Moa ve anao te hohitra anisan'ireo olona velona sa te hohitra anisan'ireo olona maty? Ny fahavelomana sy ny maty eto dia tsy ny vatana fa ny fo no tiantsika tenenina eto. Satria mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia niteny manao hoe walladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru mathalul hayy wal mayyit. Ny olona izay mahatsiaro ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala manao an'izany dhikrullah zany sy ny olona izay tsy mahatsiaro ary tsy manao an'izany dhikrullah zany dia tahaka ny olona maty sy ny olona velona. Zany hoe ny olona mahatsiaro ny Allah dia velona lalandava izany fony izany. Fa ny olona tsy mba misy fifandraisana amin'ny Allah, tsy mba mahatsiaro ny Allah dia tahaka ny fony izany olona zany dia maty tanteraka na inona zavatra teninao aminy tsy mba mitepo akory izany fony zany mba hanao asa soa na ihany koa atahotra amin'ny asa ratsy zay ataony. Zany hoe ny dhikrullah dia takina amintsika ary amaranantsika azy mihitsy fantaina apetraka fa inona fifandraisana zany dhikrullah amin'ny fifehezana amin'izao volana Ramadan zao. Ary inona no antony lazana zany ato amin'ny émission spéciale Ramadan tadiro alasana bavy anatin'ny fina Islam fa ny fanompona rehetra dia miainga avy amin'ny dhikrullah ary ny fanompona matona manompo dia mahatsiaro an'ilay nahary anao. Ka ny fifehezana dia varavara ny fanompona, ny fifehezana varavara ny fanaovana asa soa, ny fifehezana varavara ny fahafahanao manala ny teninao ao anatin'ny toetra ratsy rehetra. Ka raha ny sitsy ndra ohatra ka ny resaka an'izany dhikrullah na ny fahatsiarovana ny Allah subhanahu wa ta'ala antsika ao anatin'izany fifehezana zany mba hahafahanao mamerina ireo adhkary amin'ny maraina ary mamerina ny adhkary amin'ny hariva. Satria teneny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izay nanao adhkary maraina dia iny miaro azy mandra-pileteny masoandro ary izay nanao adhkary amin'ny hariva iny no miaro azy mandra-pahatokavan'izany maraina izay. Zay ngamba no karazana resaka izay hoe nampitaina tamintsika teto fampatsiahivana mahakasika ny volana Ramadan sy ny dhikry zany. Ary ny tenanay dia misaotra antsika rehetra nanaraka an'izany afandarana hatrany ampiandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao. Ny tenako dia mameno ny fotoana ho amin'ny raha-pitsondray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.